Tratra ny tanjona ho an'ny foire économique Boeny Mionjo andian'ny faefatra tamin'ity taona 7 ity. Ny fampirantiana ny vokatra misy ato amin'ny faritra Boeny, betsaka ny olona tonga nanotrona ny hetsika ka lina tamin'ireo vokatra nampirantiana teto izay mampiavaka ny mahajanga, hoy ny lehibe ny faritra Boeny Saïdy Ahmad Jafar. Ny ramkasika ny tombanezaka moa mbola ao anaty famaranana antsika zao fa ny tombanezaka tsy maintsy atao nefa na izany na tsy izany fahita sahady arakaraka ny fandraisan'ny ireo minday anjara tamin'ity foire ity, ireo mpitsidika ihany koa izay mihoatra lavitra ny eritreretina nisany dia tratran'ny tanjona satria ny tanjona ny eritreretina dia ahafahan'ny ireo vokatra atao amin'ny faritra voalohany indrindra isika samy isika mifankafantatra eo fanody ny tolotra sy ny tinady, ahafahantsika ihany koa mampafantatra ny velany ny vokatra mampalaza n'ity faritra ity. Ary tamin'ity taona ity dia tany ivelan'i Madagasikara mihitsy ny tonga hitanareo reny nandray anjara ary nitsidika atsika taty. Tratra ny tanjona satria ny lohahevitra napetraka moa momba ny resaka arena anaty rano sy ny jony. Raha jerentsika ireo mpandray anjara mikasika an'izany orinasa rehetra na ny mpanjony madinika nandeha nandray anjara daholo tao amin'ity foire ity. Ny tanany anjara toerana lehibe tamin'ity foire économique Boeny Mionjo andian'ny faefatra ity ny tontolon'ny jono, ka izay indrindra no nahatongavan'ny ministry ny arena anaty rano sy ny jono teto Mahajanga nanotrona ny famaranana. Nisy ny fitsidiana ireo trano eva rehetra zay misy an'ireo vokatra nampirantiana ireo natao ny ministry ny arena anaty rano sy ny jono niaraka tamin'ireo mpikarakara. Dia mankasitraka sy mankatelina anareo mpamboly, mpiompy, mpanjono, mpanao asa tanana sy ny sisa rehetra ato amin'ny faritra Boeny ny tenanay noho ny fahatongavanareo marobe nandray anjara nandrindra ny tsenabe ara-toe-karena Mionjo 2017 andian'ny fahaefatra zay hipaka any amin'ny andian'ny fahadimy tsy voelatsony. Azo antoka fa nisy ireo nandeha tongotra andavitra ihany mivimbina sy nitsintsina ireo vokatra namonjy zao tsenabe zao. Manam-porofo izany fa fitiavana ary fifaliana ho anareo ny hampiranty ireo karazana vokatra vokarinareo ka nahafaly sy nahaliana ary nakasitrahana mpitsidika ny rehetra tonga teto izany. Koa miarahaba ary misaotra ihany koa indrindrandrindra anareo zay nitoto sy nahafotsy nahandro sy nahamasaka ka natontosa izao tsenabe zao ny tenanay ary ianareo mpamboly, mpiompy, mpanjono sy ny sisa sorana mitafitafy ihany koa eram-poeran-tsany notolotra anareo mpitondra fanjakana eto an-toerana fa indrindra ianao chef de région ho ambaranay fa ny farana androany ny tsenabe zay natao teto nanomboka tamin'ny 3 ka hatramin'ny 9 zao mikasika ny jono sy ny fombina anaty rano fanohitry ny fampandrosoana ho an'ny faritra Boeny. Nanomboka ny 13 Aogositra ka ny farana ny sabotsy 9 Aogositra ny foire économique Boeny Mionjo andian'ny faefatra amin'ny taona 2024 dia isy indray ny fanatanterahana ny andian'ny fahadimy.